Nandray ny solotenan'ny UNICEF miasa eto Madagasikara Ramatoa Elgowitch, ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean tetsy amin'ny Lapamazorivo. Isan'ny votra nandritra ny fihaonandrotontana mikasika ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay napetraky ny fitondram-panjakana ho lara-pameana. Noresana nandritra ny fihaonandrotonta ihany koa fihaonana izay naharitra ora iray mahery teo eo. Ny mikasika ireo ho sehatra maro samihafa izay ifandrombona ny UNICEF sy ny fitondram-panjakana ny fanatotosana azy. Miaraka amin'ny UNICEF sy Madagasikara. Ry zareo moa dia rahatsika malala fa ato amin'ny primature zany dia misy ny atao hoe ONN, Office National de Nutrition. Io zany tena organisme anankiray ato amin'ny primature miara-miasa amin'ny UNICEF. Ka zay fiara-miasa zay dia rahatsika malala fa misy lafiny maromaro moa izy tao dia tao ny resaka tsy fampiany sakafo. Zany hoe sarotra moa no mandika ny teny fa dia io izy ny fiadivana amin'ny tsy fampiany sakafo, lutte contre la malnutrition ary ny insécurité alimentaire. Zany hoe ny fiarovana sy ny fijerevana akaiky ny sakafo omena ny rehetra. Ka rahatsika malala moa fa ny any atsimo dia misy ataontsika hoe ny kere amin'izao fotoana zao dia ny fampiresaka tao zany amin'ny fomba entina maharitra vahaolana amin'izany kere izany. Dia hita tao zany hoe tokony hanao fambolena zany arachide isika ino manarany voanjo, satria io zany dia rahatsika malala fa azo ambolena malalaka manombotra aty amin'ny faritra andrefana hatrany atsimo any Tolagnaro. Ka nohon' zany dia misy ezaka anankiray ho atao amin'izay mba hamokarana vahoaka ary noteneniny représentante résidente tao hoe mba hafahany ny any amin'ny faritra reny koa mandefa any ivelany an'ireo voanjo ireo. Fantatra nandritra ny fotoana fa hanokana vola mitetina $200 ny UNICEF amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana ny Madagasikara ary haritra roa taona zany. Efa nanomboka nampiasaina ny ampahany amin'io teti-bolo io amin'izao fotoana zao, hoy hatrany ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean.